arahanao zao tantara nosoratany Rasolofier Faravola Romy mitondra ny lohateny hoe fahanteran'inona. Pilalao ny ony Alain Onimana mpandray veo Antonio Rasamilson mpanatotosa Alain Rabemanatso. tokotsika Odr dada pasy a dada pasy voay aloha fa misy cause tsy mbola vita fa inona re lanitronao fa everinareo fa odina re ary zay retsy zay dada pasy a ao re mandrosonareo aloha ikera loso mihitsy mandroso de aza mitabataba fa maminatr'olona ka zanaky ny fiangonana ihany angezako mamitatra ahoana aloha de hoetondresakareo ahoana ka zay vao mipetraka aloha zay dadapasy fareraka be mahitsy eny mipetrady aza atao ela nyresakareo aloha fa za mbola tena maika be mihitsy fa ny andro koa efa ariva ka zao ve pastera le tika ariva amin'ny ahora sa enao ka mbola hoanetana rarivo zao ry dada pasy ny tena tondrianay aingana ho anareo fa ela tena tapa-kevitra zay fa atao sabotsy zao mariazinay aty am-piangonana ka vonina ve ny fiangonana sa akory sa mbola misy andrasana very lipo karakory kara vonina ny fiangonana na tsy vonina de tsika roa zany efa pare tsy maintsy ataony mariazy tsika fa efa baka mivavany olona mivavany ankizy madinika koa sady tsika koa nefa misamvoza toetry zao ry izy roa ahoana pastera tsy azo atao maimaika zany fa tsy maintsy misy dinika aloha atao ka zay ny pastera efa samy tena maika rivady zay pastera ara-batana androany zao androany talata androany de amin'ny sabotsy tsy maintsy atao mariazinay sady efa dinika anie zao ataotsika zao eny de ono ahoana pastera ahoana moa zany no ety manana ny amin'izany ka ohatra hoe ny sakafo sy ny zavatra ilaina rehetrarehetra lazaiko mazava aminao pastera teneno ralipo teneno zay de zanako fiangonana ato de dada zany no miantoka ny mariazy ndaiko everiny ofisy marina mihitsy zany ry lipo zany pastera reny pastera zany sady sika zao ane samy zanaky ny fiangonana ato de dada sy ny rafozako ato zany miantoka eny ary fa aleolohanareo mamonjy fidina kely de amin'ny manaraka tsika mandinika tsara an'izay sady nareo koa mbola tena mamy be ka manahirana ka efa atao an-trano zay ka ody azandray ara-pastera efa atao an-trano ray atao an-trano ray ko azao no mipetraka tena reveko be zany revy lipo zany sura lipo tonga de asevy karakarany ankizy fandrizy zay aty zany zay ny dodo aty kitsika lipo ny dodo raha ohatra ka manahirana nareo de aleo fa eto amin'ny soma eto zany zay no atory sady raha ny tena marina ge pastera anay ty fiangonana ty fa ianao ny karamainy dada iandry anay fotsiny tena manahirana reto olona reto ka oramatoa mba ampidiniko doro kely aty kely azafady pastero ahoana kidoro ihany fandrina ray sa nareo mivady koa atory aty de gaga pastera koroa tsy azo atao zany satria nareo mbola tsy vita ninina kory zay ary ny tena efa vita fa pastera tsy maharaka nidirany itsoko président pokotany eto nareo raha ohatra ka mafy loha ka zay ara zao ny saika iantso azoko
hoe tsy avela gardien début hita ao an-trano rabainy zay. Ary aingana rangahy ianao fa zay ne maikidodo e. Rehefa misy zavatra ilainay de miantso anao ihany zay pastera. Vita hoa. Dona sy razanany to tsisy mamaly savy mbola matory foaza am'izay fa misy dinka ho atao e. Oradona marary pastera. Ariny zany mamofona ratsy be ato zany ka tsy tanako tsony re tompoko de lasa tato Hanga ianao koa na andefa tena nivadika rano mihitsy anie ny vetiny ato e. Tena maimbo ka sahala am'izany daholo koko. Zazany tena marary ka mitovy anie zany. Aleo mihitsy aloha diona fa maharikoriko mifofona ato ka de aleo nareo etsona dokotera. Tena zay vao tadidiko hoe tsy mahazo miaraka kaindro nono sy ny toka. Ay mbola napina le vomangy. Kay tena marary zay pastera fa mba vonjeo mba tsoreze fina ikarakara pastera. De le maiko pastera. Sady efa tsony aloha efa voadiny ao ka tsy mety voatana tsony angety. Pastera tsy hoe fanantenana le izy. Minna pastera angamba pastera tsy le ziglera mihitsy maty tena tsy vitako tsony tika. Aleo iantso dokotera mihitsy aloha de iantso olona ihany koa anampy fofona tena mampatorana ka. Aleo aloha iantso le raha kristianina ka. Engavy re tompoko tsy emboka be io aloha nareo fa lasa mihitsy izy roa retoka. So ihany fa nisy lehilahy kristianina sy dorcas mba nanampy aty ety amin'ny hopitaly. Raha tsy zany angamba izy roa reto tena delira tsy akijanona mihitsy. Tsy maintsy natokana hevitra koa aloha izy sady mitabataba be maimbo tsisy azo henana miditra dolo ny lalitra. Tena tsy laitra henana mihitsy. Ay Maya mba omeo rano rehefa mahagetaheta be. Maya an'io afo be io Fuja Maya aza torana Maya iza koa ty olona misy tandroka sy lavarampo be mitantana aty. Avonjeo lany aza sakambinina ka zaho aty andeha arezy lipo mela fa laza koa miradony ao io lipo io tonga de manjaka ry lipo te iromambe
zany ataovy glacé ho hany rano androko mamaipezany rivotra zany ary ino mirehatra be io efa hoe azatorana any tanety mamay vonjeo re olona vonjeo tsy andeha ohatra ary to hitako aty daholo le olona sasan'izay niaraka nandeha boaty taminay re inona reno ataonareo aty mayoko nareo tena mampalahelo amitsy reto ololeto ka oe ary trotrona be ny radony zany io fa miantso aleo aloha anatonana pastera ahoana sotranao zay niangatahako mafy aminao ary atovitory teny amin'ny alahady ho avy zao mba ibebahan'ny olona ampianariny pino na kely na ny lehibe eo amin'ny fitondran-tena lazao azy hoe mafono eny any amin'ny afobe atovy tsara lazaina radona ahoe tena tsy miaina tsony maty ve dokotera avy aloha jereo kely ty maraty andrasa radona io zako taritiny ty lava rambe ty manko razanany pastera atovy ana tra oan gina aloha ianao vela nsa dokotera tena losy ty marina lasa koa razanany ty tena maty miaraka tyto izy roa losy zaho marina tena nao 10 minitra no mahafatisana izy roa any amin'ny afo be zany zareo nanao mariazina aleo mpandrenesina mpiaramonina sy ny avandretra ka tena nampalahelo ny nahazo andratona sy razanany variana loatra tamin'ny aranofo ka tsy nihevitra ny ara-panahy mihitsy efa mba namindran'Andriamanitra fo ihany fa mbola nanao andritra tamin'ny lalandiso zao samy maty noho ny arerahana be loatra nahazo azy ozy ny dokotera ny nafaty azy nampalahelo dia na dia natao aza ny alanina rehetra dia samy tsy tanany ainy raha araka ny filazan'ny dokotera mantsy dia tsy ampitsony ny hery fanoherana tao amin'izy ireo vokatry ny torimaso tsy ampy matetika sy ny arerahana ary indrindra ny alikola be loatra tamin'izy roa araka ny fandratahan'ny fianakaviana roa tota dia atao amin'ny sabotsy ny fandevenana azy ary tsy maintsy atao aniritra ary atao mifanakaiky ihany koa izany hoe
tsy misy ampidirina pasandrazana hono fa nanala baraka amin'ny fianakaviana. Zavadosa mampahonina maty ny osotra mahaloto, maty tao anatin'ny fahafaham-baraka, maty tao anatin'ny ditra, maty tao anatin'ny nyota. Mampalahelo samy lasa any amin'ny afo be, vokatry ny adalana, vokatry ny fitiavana an'izao fiainana izao. Nefa ne dia samy mpivavaka nahafatrapo misy tao am-piangonany. Maty anatry ny velona. Hoatsika izao tantara izao ka dia izao no afatra raha ho faty, dia sambatra maty ao amin'ny tompo, satria mbola manantena ny fiainana mandrakizay any am-paradisa. Fa ny maty ao anatin'ny nyota kosa toy ny nahazo andradona sy razanany, izao ny tena ratsy indrindra, satria miandry azy ireo izao ny afo be. Na rahanao nandritra ny herinandro iny, tantara nosoratany Rasolofiery Faravola Romy, mitondra ny lohateny hoe Fahanteran'inona. Fahanteran'inona. Mpilalao ny ony Alain Onimana, mpandray feo Antonio Rasamulson, mpanatotosa Alain Rabemanatso.